Tompo Andriamanitra io, misaotra sy mankasitraka indrindranao zahay, mbola mahazo fotoana fa anay manovo hery avy aminao ilay loharano kely sy fahavelomanay eto ampandraisana izao tontolo ampitainao, ampitondrainao ho anay anio izao. Sokafy ny fonaisy ny sainay ry Tompo, ahafahanay mandray izany teninao zany. Hoery retinay mandresy. Ny anaranao Jesu Kristy Tomponay. Amen. Ampitomboina ho anareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy Tompo. Amen. Manangana anareo hevitra vaovao sika amin'ity volana fahavalo sahady amin'ny taona ity, dia ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ary ny filazantsara araka ny Matio no naresy lahatra antsika hiangana amin'izany toriteny anio izany. Ao aloha kely eo zany hoe ny 2024 zany hitantarany soratra masina ny fifandraisan'ny Herôda tamin'ireo magy fahizany. Ny mpanao krismasy mahatsiaro an'izany tsara hoe tonga tatia amin'ny faritry Herôda taty ny magy, dia nanontany hoe aiza no teraka ilay mpanjaka ny Jiosy. Reto magy reto tsy mahafantatra hoe ty resany ty ka le tompony mpahefana amin'ny Jiosy Herôda. Amin'ny mihitsy izy no manontany aiza no teraka ilay mpanjaka ny Jiosy. Dia tonga dia ho fo tao an-tsain'ity Herôda mpahefana ty amin'ny Jiosy ty ny fahatairana sy ny fahatezerana hoe ho teraka ho mpanjaka ny Jiosy hoe. Dia tsy nasehony an'ireto Herôda reto zany fahatezerana izany, fa namory andreo olona mahalarana izany, mpandinika ny soratra masina, mpandinika ny tenin'ny mpaminany. Herôda aiza mo teraka izany mpanjaka ny Jiosy le retsy. Dia lazaindreo any Betlehema amin'ny Jodia. Dia verina Herôda niresaka tamin'ny reto magy tantara krismasy zany. Dia lazainy tamindreo hoe any Betlehema ny Jodia no teraka ilay mpanjaka ny Jiosy. Dia niainga ireo magy lasa tany, nahita ny zaza renareo sy fantatrareo ny tsy anjery fanao ny ankizy, mitondra zava-manitra ireo fiderana sy fanandratana ty teraka ho mpanjaka ny Jiosy tia. Fa toron'Andriamanitra hevitra ireto magy reto hoe aza miverina makany amin'ny Herôda, lalakafa le fa mikendry ny hamonao ny zaza io Herôda tamin'ny magy. Dia efa namily lalana an'ireo Andriamanitra tsy hiverina tany amin'ny Herôda. Fotsy miverina tany amin'ny Herôda reto magy, tezitra Herôda. Savoaka izy, tsy tanteraka lay hamonony an'io zaza lazaina fa andimby azy amin'ny fitondrana io. Zay no azo takarina avy amin'ny 17 hoe hanony efa lasa nandeha ireo. Izy ireo dia magy. Noho ny efa lasa nandeha ny magy tany amin'izay lalana tsy niverenany tany amin'ny Herôda, dia nisy anjely niseho, anjely tompony niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy, ka nanao taminy hoe mivoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mandosira ny Egypte ary mitoera any ambara-pilazako aminao fa Herôda efa hitadiny aminona ny zazakely. Iny angeto hevitra antsika
nasaina tony Josefa mandositra handositra hiala any Herôda mpahamono ilay zazakely. Ohatry ny fanohitra amin'ny hevitra hevitsekemo zany a, mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Josefa sy Maria zany a, anisan'ireo mino ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Nefa eto izy manino izy mandositra ny fahafatesana. Tsy maintsy takarina ny zava-miafina ambadiky izany zavatra tombo fanohitra zany. Tsy ho fanohitra io fa ho takatsika natatsika amin'ny tompo hoe inona no hevitra zany. Dia ny foa izy mivady tondra zazakely dia mbola alina tamin'izany dia lasa nakaty Afrika aty Egypta. Ary toetra aty Afrika mandrapahafatin'ny Herôda izy ireo. Zay ny tantara. Hitoetra aty Egypta Maria sy Josefa mba amin'ny zazakely mandrapahafatin'ny Herôda. Zay kely amono ny zazakely. Iza moa ty zazakely? Dia miverina any amin'ny hira FFPM 73 iza moa io zazakely. Verina any zany fanontaniana zany. Iza ty zazakely? Tsy maintsy entina mandositra hiala amin'ny fahafatesana ty na dia hijoro mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany ho hevitra. Iza le zazakely? Jeso. Dia miverina any amin'ireo teniny mpaminany rehetra faminaniana any amin'ny Genesis 3:5-10 nefa nilazana ny momba ty Jeso ty. Ary zao ampifandrafy anao sy ny taranany. Ny taranaky ny vehivavy hanorotolo ny lohanao hoe menarana. Ianao hanorotolo ny tonga no mela tonga. Atrany. Nefa voalaza momba ty zazakely ty. Hanorotolo, handevona, havaty, handrava ny asan'izany. Menarana devoly satana izany no aty atongavany ty zazakely ty. Indro Herôda efa mikiasa sahady aty voafahaterahany ovony ilay zaza ho vita fe zany andraikitra zany. Ho tanteraka fe zany fikesan'Andriamanitra ao amin'ny Genesis zany. Andalo aty amin'ny Isaia, andalo any amin'ireo mpaminany maro samihafa. Ho tonga, tsy maintsy ho tonga zany ny zavatra rehetra, ny soratra rehetra lazany ilazana an'i Jesosy. Tsy maintsy ho tanteraka. Herôda ve no anapaka an'izany? Herôda ve no anafona an'izany? Tsia! Tena andositra. Nakatono zany teny nampitondrain'Andriamanitra ny anjeliny zany i Josefa sy Maria. Dia niala tany Galilea tany Israely nakaty amintsika ty Afrika. Io fandosirana ty Afrika io a dia tantara velona ao amin'ny soratra masina io. Tantara velona ao amin'ny soratra masina io. Tamin'ny hatrany amin'ny andron'ny Mosesy ry raiben'ny Israely tafajanona tany Egypta. Vokatsy ny mosary taty amin'ny faritra Israely dia nandositra nakaty Afrika taty Egypta ihany koa reto taranak'Israely reto hiala amin'izany mosary namely tamin'izany fotoan'izany. Dia zany koa mitrango zao mifofo ny ain'ny zazakely ny mpanapaka ny Israely dia nandositra ty Afrika. Josefa sy Maria tondra ny zazakely. Tena milafika foto-kevitra politika lalina zany toe-javatra zany hoe misy prétendant ho eo amin'ny fitondrana. Ary io no loharan'ity élimination physique lava tao eran-tany ty vao misy fatapatatra ranona maherihery, ranona tsaratsara vato, ranona any amin'ny ino tianarany sondage any dia efa tadiavina zay fomba rehetra hatramin'izay hamono azy physiquement. Efa hatramin'ny andron'ny Herôda zany zavatra zany efa nitranga. Dia
tiany hoe mandositra hiala amin'ilay fahafatesana satria tsy maintsy ho tanteraka izay fa hotsoratana any amin'ny Jesoa satria tsy maintsy ho tonga izay naminaniny ny mpaminany rehetra ny amin'ny Jesoa dia nadositra izy. Tamin'ny herinandro iny a nandalo kely tao amin'ny FB naharitraritra mihitsy fa lavalava tsy inona ilay teny nataon'ny Pape François tamin'ny Église catholique aty Afrika. Asa reo mbola tavela amin'ny FB iny fa matetika moa reny amin'ny 24-40 heures raha lava indrindra dia miala tao page eo ny teny mandrara ny Église catholique aty Afrika ny Pape François hoe sao tongany aminareo zany vaksiny atao amin'ny resaka Covid-19 zany ka atao kobay ny amin'izany ianareo tsy manaiky amin'izany aho ho izy. Ka miteny aminareo Église aty Afrika katolika aho aza manaiky eo ataon'ny olona fanandramana tahaka zany. Raha fantatry ny Européana, raha fantatry ny Amerikana ho izy fa mahomby zany vaksiny zany, maninona tsy any aminy atao ny fanandramana. Dia za zany mandray an'izany a tsy dans ce sens avy hatrany hoe mandrara na hoe mamporisika fa te hanakatra avy ao amin'izany toe-zavatra hitrany zany hoe sao mba io koa no hevitra Andriamanitra ho antsika Afrikanina aty amintsika indray no ahafahana monjy amin'izao tontolo izao rehefa ho vita ka mahomby aty amintsika ilay vaksiny. Tsy mametra ny tenin'ny Papa akory fa manandrandra miangavy mirataka amin'ny tompo hoe somba azo avy aty Afrika indray ny hamonjena n'izao tontolo izao toy ny efa nitranga tao anatin'ny tantara maro. Raha nakany Egypta tamin'ny andro nge zany taranaka Israely zany Mosary nge mandehanany taty nefa dia vovotsy izy tamin'izany. Raha nitosy any Egypta nge midy Josefa sy Maria fahafatesana nge no antony ialany ta. Raha mba izany koa ny hevitr'Andriamanitra miandrony Covid-19 aty Afrika no ataony fanandramana ny vaksiny adresena ndray anty Covid aty isan'ny mahalala. Hevitr'Andriamanitra tsy fantatsika fa dia apetraka am-pitantanan'Andriamanitra zany rehetra izany. Tsy ahy tsy atsika fa azo tompo ny mamaritra ny amin'izany mba hatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ko raha nanoratra ny amin'ny Jesoa hatrany amin'ny Genesisy nandalo tao amin'ny Exodosy fantatrareo tsara ny fanafahana ny Israely fa misy teny azo raisina tsara mihitsy hoe fanambarana any amin'ny Jesoa tongatra ty amin'ny mpaminany maro be namaky vaky ny tantara milaza ny amin'ny Jesoa fa ireny voasoratra rehetra reny hoe Jesoa tsy maintsy tamberaka ireny dia mba hamarina an'izany fa ny teny rehetra nanaovany vavan'Andriamanitra dia tsy misy tsy mitamperaka ho indriko fa ioka 1:7 dia nasaina nandositra taty Afrika indray izy dia mianaka. Raha olona mamaky mivilana ity soratra masiny ity dia ozy ny Andriamanitra mamonoana Andriamanitra ndana mandositra ny Egypta fa voiko Herode dia misaina miverina avy eo fa tsy zany, tsy Andriamanitra ny namono any Herode fa izy tsy maintsy mahatanteraka ny teniny ka izay misakana n'izany fahatanterahany teniny zany miala. Ary io amin'ny tantarany fiangonana marina io nazovo mipendrikendry hanilona ny fiangonana miala. Tantara velona zany na iza mitondra fiangonana miaina n'izany. Misy olona mitady anisy tady melimely ny fiangonana tady melimely miala io. Io Andriamanitra mijoro
miaro fahataterahany fikasam-pamonjeny tana mandositra ny Egypte aloha. Andriamanitra mpamonjy ny Andriamanitsika. Ary zany Andriamanitra mpamonjy zany efa hitantsika tantarainy Daniela teo. Zay mahafinaritra zany sary zany. Io fa nampangainy ny olona tsy mivavaka tamin'ilay sary vongana natao tamin'ny tanàna tao. I Daniela. Hitany mpanontsainy Daniela zany. Tokotoko amin'ny tanana ihany filoham-pirenena amin'ireny mpanontsainy ireny. Nanotsaina ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany. Ireo olona. I Daniela anao io. Tsy mivavaka amin'ilay sary vato natsanganao tanànao. Sarinao ry mpanjaka. Rangitina ho tezitra moa ny mpanjaka, tezitra tokoa izy, dia nanapaka hoe arotsaka makany anatin'ny lavaka ny liona Daniela. Fa rentsika tamin'ny tantara teo, tsy dia tena fahatapa-kevitry ny mpanjaka loatra izy, malahelo izy, tsy ninakanina izy, tsy nahita tory izy ny alina, fa narotsaka tany anatin'ny lavaky ny liona ny olona everiny fa olon'Andriamanitra. Dia rehefa narotsaka tao Daniela mba hivereny kely iny ilay tenin'ny mpanjaka tamin'ny Daniela izy rehefa narotsaka io. Dao mba hiverenana kely. Daniela toko fahenina ary amin'ny andiny fafito ambin'ny folo tsika no nanomboka namaky a. Dia nandidy ny mpanjaka nentina Daniela ka natsipy tao lavaky ny lio. Dia miteny ny mpanjaka ka nao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitrao izay tompoinao mandrakariva ny hamonjy anao. Zany ny alahelo ny ty mpanjaka ty raha nahita hoe i Daniela narotsaka tany anatin'ny lavaky ny liona. Atao tokoa Daniela azo alaina an-tsaina. Iny tantaraiko anareo indray andro nisy ny laza efa ty amin'ny epokatsika zany Sadoro Sandasy hoazy efa nitany boky dia mahatsiaro an'izao zavatra tantaraiko zao. Ary ko raha tena maky mandeha mijery any amin'ny biblioteka kristiana anao mampitany an'le hoe mpampisery le boky hoe Sadoro Sandasy na le tompoko io karana izy io indianina fa kristiana. Io zany ny faharoa fantatro tamin'ny tantara kristiana, lehilahy mate hakatahaka an'i Jesosy tamin'ny fiainany, nanapa-kevitra Sadoro hifady aminy karatoroy tahaka nataon'i Jesosy. Dia nandeha tany amin'ny clérière tany izy zany anatin'ny boky any afovoanala any zany, any amin'ny tsisy olona any izy no mitokana dia mivavaka mamaky soratra masina dia tsy mihinan-kanina fady aminy. Fa tsy tsarony koa hoe tamin'ny fahafiry andro izy no reraka. Tsy tsarony akory hoe tamin'ny fahafiry andro izy no reniko ny toritao reraky ny anoanana. Dia ny bibidi hoe ny boky, ny bibidi matory miaraka aminy ao. Ohatra natao nreto ty liona ataona dia navaky lion'ny Daniela ty azo alaina an-tsaina hoe io Daniela matory anatin'ny mahalavaka ao dia reo liona miara-matory aminy anaty lavaka ao tsy mikasokasy. Ary zany voatantara atao ty Daniela toko fahenina eo mpanomasontsika ty. Andriamanitra mamonjy ny olona na dia efa any ambavaliona tahaka izany azy, mamonjy ny olona na dia efa any amin'ny fotoan-tsarotra tahaka izany azy. Ary zany ny tokontsika mamakivaky izao vanim-potoana misy atsika izao. Ho azy izay namaky ny soratra tamin'ny herinandro nanazavako an'izany hoe isy aneso izao ty teniko ty rehefa isy amaky azy. Hoe tokony ahoana ny misy maty hatramina mpitondra fivavahana nefa nareo milaza fa ny Andriamanitra reo mahery.
misy anisy tahaka izany ho aoko tsy Andriamanitra mahataperaka izay nokasay nefa hiala teto reny mpampony reny na ray na nisy covid na tsisy covid fa tsy hoe tsy narovan'Andriamanitra akory reny ka eo ianao ndeha haneso ny fiangonana eo ianao ndeha teny ratsy ny fiangonana eo ianao ilaza hoe tsy mahery ny Andriamanitra reo tandremokely io izy io miasa Daniela any andavakan'io tonga mpanjaka amin'alahelo feo malahelo itenenan'ny mpanjaka amin'ny Daniela Daniela ny Andriamanitra zao topenao ve navonjy anao tamin'ny vavany lione azokazoko an-tsaina ny intonation ny Daniela tao anaty lavaka tao mamaly ry mpanjako lay Andriamanitra efa namonjy ahy tsy misy na nikasihina koryarao fa narovan'Andriamanitra naniraka ny anjelin'izy nanampina ny vavany liona nanakatona ny vavany liona iverinao liona mantripaka ty covid ty akaton'Andriamanitra ny vavany io tsy manjipaka izany ary tokony azo toky avy amin'izany sika malagasy tokony mba ahazo taratra avy amin'izany sika malagasy hoe fivolana ngeny ny botsika efa mihoatry ny 4 firengeno lavo tamin'izany zato mihoatra kely mihoatra ray sa roa ny olona any firy sanatria malaza ambanao koa hazono ny filonao raha misy tany malaza amin'izany hoe mivavaka izany Madagasikara anatin'izany sa tsy marin'izany ny olona manidiny eny abakabaka eny mandalo an'ity abakabaka Madagasikara ty mijery ty amin'ny tany ty gako izy holy retsy inona reny trano misy ohatran'ny havoavo amin'ny trano reny inona reny tilitrano inona zany fiangonana mivavaka malaza mivavaka zany Madagasikara zany malagasy zany tazony amaka zany laza polotsika zany harovy zany folotsika zany aza manaiko sanatria viliviliny sasany sanatria kifikiviny sasany sanatria tondrin'ny olona molotra hoe ireny mba mivavaka aza matahotra an'izany ianao fa ny Andriamanitsika Andriamanitra mamonjy atsika io Andriamanitra miao atsika io matokinao haitompo azonina zany fatokinao azy zany fa tsy misy masakana azy raha izy no miasa ary avy amin'izany kio no mba hitaomanatsika mandinika tantaran'ny Josefa sy Maria imagine un peu fanaoko aminao zany efa miara-mianatra soratra masina sika nandeha ny tenin'ny anjely ary Josefa mitresaka tamin'ny Maria izy Maria asainy anjely mandositsika fa hofoniny areo tao ny zazakely dia natao tao ny conférence izy mivady tsy visio dia conférence zany fa mifanatrika dia mitresaka tao izy mivady dia tapakelitra izy mivady tsy adositsika taoatre manan'Andriamanitra sika taoatre zany mety nanapa-kevitra tahaka zany angamba every hoe mba nisy zany dia mahatsy zany zazakely tsaronareo lasa tokoa nandosa tany Egypta Josefa sy Maria inona nataon'zy Herode vonoiny taona zaza latsaka ny taona rehetra everiny fa y compris ity zazakely voateraka Jesu Kristy ity no vonoiny taona zazalahy latsaka ny taona rehetra raha tavela tao zany Jesu maty tao fa ny fankatoavana izy mivady lay ohatrany hoe iraka absurde any fiveranareo ny fivavahana kristianina io ohatrany absurde raha na le fivavahana ohatrany hafahafa matoky an'Andriamanitra fotsiny ve dia voaro mivavaka fotsiny ve dia voavonjy
Mifona fotsiny ve dia mahazo famelan-kelo fotsiny dolo zay heverino azy rehetra zao ho heverino fa absurde dia zany hoe matoky an'andriamanitra ny fiaina ananaiko a Josefa sy Maria dia miainga izy lasa izy nankaty Egypta nanina zareke voavonjy maty Herôda naneraka ny anjely indray ny tompo karaha amin'izay miverina ty Israely nareo dia misy tantara tokony fanatsika ao fa manalava tokoteny raha sanatrika tsy misy tantaretra fa fotoana mbola miazo lazainy zany dia niverina ry Josefa sy Maria tondra ny zazakely efa lasa niala tao lay fofony ny zanany nandeha azy somary mbola natahorana izy mivady ihany hoe sao mbola nohany zany acte démoniaque saky ao ataony Herôda handrava ny fampiasan'Andriamanitra zany dia tsy mivatana avy hatrany tao Betlehema izy fa nidina tany ambanivohitra tany Nazareta tena tonga Jesosy tafata zareo mipetraka tany Nazareta tateoriana fa tsy tao Betlehema tany naterahany mbola tahotra izy mivady sao dia mbola anohy koa io le zanak'ivy Herôda io dia niala tsy nakao izy lasany tany Nazareta fa tsisy oatra masina fa marina zany dia voavonjy Jesoa mahatoky hatramin'ny fahafatesana Jesoa aiza ny fahafatesana no mahatoky io azo fijerena any tsy nialany Jesoa tsara ny tantara ny Pasika fa tsy nandositra Jesoa hialana zany fahafatesana teo amin'ny azo fijerena zany fa efa tody amin'ny efa mikasain'Andriamanitra tsiny efa tonga ilay fotoana misy fotoana izy le tany Kana mariazy dia teny taminy lely hoe lanitra izay teny divetrareo dinana vany Jesoa azy tsy mbola tonga ny fotoako dia nandeha somary nanohitohina kely azy koa ny rahalany any amin'ny jaonatokoa fito ao nahitamo zany hoe nga tsy hiakatra ny Jerosalema zato izy fotoana hoe fa tonga hoe Jesoa fa niambola tsy tonga mandeha miakatra ihany izy teo fa tsy zay baiko mpilaitapoko nandeha ny tany tsy mbola tonga ny fotoako feny Jesoa zany fa eto amin'ilay fahafatesana efa niomanany Jesoa tonga ny fotoana dia tsy nandositra tsy niala izy tsy maintsy tanteraka zay efa nolazaina sy nambara momba ny Jesoa fa le loha hevitra ho antsika kristianina mahatoky hatramin'ny fahafatesany sika zany voakasy Jesoa efa mahatanteraky ny azy fa sika mbola eto sika mbola irano tompo mijoro vavolombelona eto amin'ity tany ity mila ho mahatoky que nous soyons fidèles jusqu'à la mort na inona fanenjera na inona fanaratsiana na inona fisakana na inona tao tia miala amin'izany finoan'izany ny kristiana mba miangavikely ianao anaka ho any amin'ny Jota fa fiteniko aminao mandrakariva rehefa mba mandalo amin'izany boky alohan'ny apokalypsy zany ho an'izay sahirakirana dia any amin'ny apokalypsy dia ianao mamadika fa tsy avy any amin'ny Genesis dia mbola mandalo amin'ny boky rehetrarehetra efatra amby enimpolo zay vao tonga any amin'ny faheno fa dimy amby enimpolo fa any amin'ny apokalypsy no mandroso mako amin'ny boky alohan'ny apokalypsy Jota andiny fahatelo ry malala raha manao zay zotompo rehetra hanoratra aminareo aho ilaza ny amin'ny famonjena iombonantsika dia misy nahatery ahy hanoratra aminareo hananatra mba hiezanareo mafy aninona hiaro ny finoana zay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina anina finoana nge hiaro ny finoana mahatoky hatrany fahafatesana andraikitro zanako ny miaro ny finoanao io misy nitaotaonanao atsy arovo ny finoanao misy miteny aminao hoe ary misy an'izao arovo ny finoanao so dia zany zao misy misasany zao mamaly any heriko eto nga tsy finoana ny any pastera ndao mba ho any amin'ny Timoty sika
ahafahanao mianatra tsara ny amin'izany finoana ao an'Andriamanitra zany. Timoty faharotoko voalohany ny fadimy. Malaza be koa iteny io. Timoty faharotoko voalohany dia ny fadimy. Fa nisy nahatserovako ny finoana izay tsy mihatsara velatsy izy ao anatinao, izay toetra taloha tao anatin'ny lohizy arenibenao sy eo mikareninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izy zany. Tao amin'izy ilay finoana voalohany, tao amin'ny renibe. Aiza ny renibenao zao zanako? Aiza izy mivavaka? Taiza izy mivavaka? Tsy tao amin'ny fiangonana misy anao io akaiky ny nisy benao io. Renibenao dia korona tamin'ny tsara raha tianao zany. Hevitsy ekeminy. Raha zany koa tiana ho tongarina eto. Fa ny anao zanako any an-trano any, tao amin'ny hevitsy emakady fotsiny vavahan'ny renibenao. Ary ny renao taiza mivavaka? Sa efa lasa tena misy ny renao? Dia tsy nahatahiry ilay finoana. Zay ny finoana. Zay io zanako ny finoana mitompo dia tsy ilay finoana indraindray eto, indray ary, misy malaza ary, irasa makatsy. Tsy zany ilay finoana mitompo. Tsy zany ilay finoana maharitra. Fa iny ilay nampinoana anao hatramo voalohany iny. Hazononao, arovanao, ahafahanao mitoetra aminao io, amin'ny efa nampinoana anao io. Arova zany zanako. Matoky hatramin'ny fahafatesana. Ary ny fahafatesana tsy voatery hoe fanenjena no miteraka an'izany. Fa zany ianao miala amin'ny fiangonana zany, maty ianao zany. Miaraka amin'izay efa nampinoanao trany amin'ny fahaterahanao. Toy ny maty zany. Zany mahatonga an'io ankonana misy olona mipitsika makaty mipitsika roa io tsy mitoetra, tsy mahatombony, tsy milamina, mikorotana. Vao misy olona anankiray eo amin'ny ankonana anankiray io, mipitika tatsy anana tatsy, tsy milamina eo ankonana io. Dia mifanditra, dia mifandrirotra lava ao, dia mifanameloka, mifampitsara maninona. Tsy zany ny kendren'Andriamanitra raha nanome fononao antsika izy. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Mandra-piavo ny tompo eny amin'ny rao lanitra. Lazay ny apokalipsy toko voalohany andimy fahafito, fa na dia ny masony izay nandefy nazy azy dia hita azy. Mandra-piavo ny tompo. Tsofina ny trompety. Hidina avy any Jesoa eo amin'ny rao lanitra. Dia ahita azy sika ary hitsangana ka hoeny aminy sika afaka vakinao ny komitera voalohany dimy folo andiny faharoa dimapolo tonga hatrany amin'ny fahavalo dimapolo koa. Zany rahalahy aza miova. Satria fantatrao fa tsy foana tsekoly ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo. Marety ianao anaka hatramin'ny fahafatesana. Fa zany nikendren'Andriamanitra raha namonjy anao izy. Zany nikendren'Andriamanitra raha namonjy ny dadanao sy mamanao izy. Zany nikendren'Andriamanitra raha namonjy ny dadabenao sy ny renibenao izy. Miampaharitra anao hatramin'ny fahafatesana amin'ny finoana efa nampinoana anao io. Tsy misy Andriamanitra karazany be dia be. Tsy misy Andriamanitra maro samihafa. Andriamanitra tokana ray zanaka fanahy masina ny Andriamanitsika. Ny finoanao an'io tsy miova. Mandra-piavo ny tompo, izay ilay maharitra. Izay ilay mitoetra. Izay ilay mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Koa mivavaka ho anao anaka, mba anisan'ny ho resy lahatra tahaka izany koa ianao. Fiteniko tamin'ny katekomenina ty. Fiteniko amin'ny fiangonana izany hoe tononkely nareo na natombony lasa talohako roapolo taona nahalala ny soratra masina. Tsy nandasiko ilay lady na ny ray andro aza. Rehefa natsiny tompo aho tamin'ny faharoapolo taonako 27 octobre 1976 tena ho an'ny tompo aho tena noko teo nanao ny rattrapageko en lecture de la Bible, fianarana soratra masina. Dia mba rehefa vita ny fianarako tany Antsiranana tonga tany Ambatomazaka aho lasa mpampianatra sekolerady aho. Mahatsaro an'izany ny zanako sy ny zanako rehetra tany Ambatomazaka atao ambony angala tamin'izany fotoana nampianatra azy sekolerady. Ty olona tsy mba nandalo sekolerady ty.
ary nafinaritra fampitombony tompo ny finokona na resy lahatra n'ireo rasana vavy tao amin'ny groupe biblika niaraka tamiko tao alarobia tamin'ny groupe biblika niaraka tamiko tany Antsiranana vao tonga tao alarobia aho oktobra no nanolo tena janvier fa nividian'izy rehetra anao azy responsable de cellule de prière vita ny finanaraka tao alarobia tonga tany Antsiranana nalaza be avy tateo lasana aminareo le mamay be iny vao tonga tany tonga de chef de cellule re tonga tany Antsiranana tompo zany miasa zany voateraka atao tompo zany de fijekeny manam-piavy tompo hoe fijekeny mba mitiafa ho an'ny tompo am'izany zany zanako inaritra io ianao e fijekeny azabaky taontaon'ilo ho asoaroa zany tokana ny Andriamanitra ivavahantsika efa nivavahany ray aman-drenitsika reo arazam-betsika tato am'ty fiangonana am'ty ao Jesosy Kristy aza miala amin'inao mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino koa mahareta amin'izay efa nampinoana anao zanako miareta amin'izay efa anaranao ny tompo ary mahatokia fa eo Andriamanitra mombanao io tsy miala aminao manak'izay fa tiako aminao ny perikupatsika tamin'ny heriny amaranako ty toroteny tia tsy azavaina kory fa mazava ho azy Timoty faharoa toko fahaefatra Timoty faharoa toko fahaefatra ovakitsika toko faharoa azafady zany Timoty faharoa toko faharoa nilony fa ndingorokatra fatelo ambin'ny folo ny perikupatsika fa ry amin'ny andiny ry ambany kely ry sisa iovakiko aminao io dimy faraky ambin'ny folo katra fatelo ambin'ny folo vakiko fotsiny tsy mila zavaina de ho azonao samy mitoy zany fampianarana zany mitoy zany finoana efijekeny am'zany mahatoko zao teny zao fa raha miara-maty amin'ny Jesosy isika de hiara-belaminy ko raha miaritra isika de hiara-manjaka aminy raha manda azy isika izy kosa andahtsika fa na de tsy mahatoky azy aza isika de mbola mahatoky le namateta miery de mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tena nikeny Jesosy rehefa afatesany teo miafijerena famonjenatsika tsy mahazo manda am'izany izy de tsy miala am'izany amonjeny anao zany Andriamanitra i Jesosy Kristy mahatoky azy anao mahatoky hatramin'ny fahafatesana ivavakisika famonjeo iza moa zahay de haharitra am'izany sarotra rehetra zany izany tsy manaraba rehefa misy zava-mitrano eto iva tsy toy nataon'ny olona tamin'ny mpanao salamo fa izany hoe haizy Andriamanitra ao iza moa zahay tompo no de haharitra ninina mitranga zany fa fantatro loatra fa misy zavatra mipoaka kely etsy defa in'izay no mampilefika fa misy zavatra somary manahirana kely etsy defa inzay tsy makany am-piangonana tsony hirifiry ny tratra zany atao zay fomba rehetra afahana mamerina an'le mba ho tonga indray hivavaka aminao impiry zay nefa niala taminao tompo amin'ny te zavatra mitranga ny fiainana isana ifonanay aminao zany angatany efa miala mikely koa fa tsy nahatoky na de mbola tsy hahafaty anay akory aza de efa niala sady zahay tamin'ny fanarahana anao Andriamanitra menatra anao zahay ianao efa narovana Andriamanitra hatramin'ny fahazazanao
tanteraka soamatsara ary mikendrena ho vonoina fa tsy misy nahakasika anao. Tonga ny fotoana efa mitendren'Andriamanitra ray ary izy ihany nanendry izany. Tsy maintsy hahafatesanao teo amin'ny hafijaliana ny ekenao izany. Tanteraka ny famonjena anay. Ndrisy toadinay izany matetika. Ndrisy tompo fa tsy miaritra, tsy miara-miaritra, tsy toy ny miaramila tsara mba hanome voninahitra anao koa zahay. Ny fonay tompo mamelany eloka ianao. Fa fantatray Andriamanitra tianay ianao, sahinay atao izany fifonanay izany ary azonay antoka fa mamela ny eloka ianao. Iny aminao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay iny avy ao ny